manana didy tsy andraikitra lehibe amin'ny fampandrosoana ny fiangonana katolika ny Antilina Madagasikara. Arak'izany dia natao teto amin'ny renivohitry ny paroasy Sainte Thérèse Mahazo Rivantsirabe ny sabotsy teo ny fanolorana maro-boninahitra avy amin'ny fiangonana ho an'ireo nahavita be tamin'izay andraikitra izay teto amin'ny diosezina Antsirabe. Ho an'ireo nahazo an'ilay salohim-bary volamena zao dia 50 taona ny nahavitany ny veloranony. Ho an'ireo izay nahazo ny ofisier dia 13 taona ny katrohana teo anivon'ny fiangonana tamin'ny andraikitra. Dia ankoatr'izay nahazo ny chevalier ny 12 taona ny andraiketana teo anivon'ny fikambanana zany tato anatin'ny fiangonana. Zao etsika izao dia tafiditra anatin'ny fanamariana ny andron'ny Antilina Madagasikara izay ankalazainy isaky ny 13 Mars sady anatin'ny fankalazana ny fahazato taonany ka anisan'ny sitraka maro-boninahitra tamin'ity fotoana ity ny gouvernoura ny faritra Vakinankaratra amin'ny maha-ray-pia azy sady efa ela nandraisana andraikitra teo amin'ny Antilina Madagasikara. Izy izay nijoro vavolombelona fa ilaina ny fidirana anatin'ny skotisma. Zava-dehibe zany fitazana skotisma zany satria skotisma dia fitazana kristianina, fitazana fitiavan-tanindrazana, fitazana ny olona ho tiany namany rehetra, ho tiany ralahany ary misy firalahiana ao, misy fifankatiavana ao, misy fihavanana fa misy adidy sy andraikitra koa manaraka izany. Dia izay nijoroko vavolombelona hoe raha tsy nandalo skotisma tsy natati-dona, tsy nahay nakan-draikitra, tsy nahay nandray adidy. Nahazo ny maro-boninahitra avy amin'ny Antilina Madagasikara eo amin'ny laharana ambony indrindra dia ny salohim-bary volamena ihany koa ny evêka ny diosezina Antsirabe Monseigneur Jean Pascal Landriantsoavina. Ny fampizarany nandritra ny toroteniny ny mahakasika ny firalahiana izay ilaina eo amin'ny fiainana maha-Antilina Madagasikara. Nisy arak'izany ny afatra sy ny tso-dranona petrany. Itsika ato amin'ny Antilina Madagasikara dia tena novolavolaina olona mazaka tena, olona afaka miatrika ny zavatra rehetra saingy ao anatin'ny firalahiana, ao anatin'ny firalahiana. Dia mankahery antsika rehetra ary dia samio sy avin'Andriamanitra dia ho tratran'ny elandriny dia ho Antilina Madagasikara. Manodidina ny 80 ireo Antilina Madagasikara eto amin'ny diosezina Antsirabe no nahazo ny maro-boninahitra avy amin'ny fiangonana katolika ka hitoy eny anivon'ny distrika ny fizarana izany.